misaotra an' Jesosy. Ozy ilay voalaza rehetra teo hoe hibebaka ny fifoazam-panana ny réveil araka rehefa voalaza teo dia fibebahana. Ny réveil zany tsy fahatatairana hoe nisy réveil be tarianany na mifo be dia hoe be olona be ilay fiangonana dia mirehatra be, mihira mafy be, dia tsara be ny mozika, dia feno olona be. Tsy izay ny réveil. Ny réveil dia tena fibebahana marina, fialana amin'ny fahotana ary famangin'Andriamanitra. Tadidio fa rehefa tena ao anatina fibebahana ny olona anankiray dia mahamangy Jesosy. Misy site zay appréciako an'izay afaka mijery, misy hoe Sentinelle Néhémie. Izy io dia site anankiray iresahana an'ireo hoe réveil rehetra maneran-tany tamin'izany fotoana izany. Azatra tena mampalahelo dia tany amin'ny taonjato fasivy ambin'ny folo tany, 18e siècle 19e siècle, tamin'izany tena feno réveil be. Ohatra hoe vehivavy anankiray tena nandohalika nangataka tamin'i Jesosy dia fifoazam-panara tanàna tonga dia nivavaka. Ohatra hoe tany Chine, quartier anankiray, ville anankiray noho ny olona anankiray nivavaka, groupena olona nivavaka tena tonga dia nivangian'i Jesosy. Tanàna maro tena hoe nivavaka dia nifotrofotra ny olona. Ny fibebahana zany tena hiandohan'ny réveil. Izay ny tsy ampy amin'ny fiangonana rehetra. Ny zavatra tadiavin'ny olona dia prospérité foana, milamina ny fiainany eto tany, mirindra ny eto tany. Za tena te aprisika antsika mihitsy hoe tsy tsara, tsy hoe ratsy ny fitahian'Andriamanitra, fa za tena sahako mihitsy miteny hoe mandeha ho azy zany. Fa ny important dia tena fibebahana. Raha mitoritsika, raha mivavakintsika, raha mizarytsika, resao foana ny fibebahana. Ozy ny Isaia fa valo amby dimampolo efa nizaraina teo ihany ilay izy hoe izao ny fiantsonao. Amin'ny teny frantsay izy dia ozy hoe crie à plein gosier, ne te retiens pas, élève ta voix comme une trompette et annonce à mon peuple ses iniquités, à la maison de Jacob ses péchés. Zany hoe izao ny fiantsonao fa zatao malemy, fa zao amin'ny oloko ny fahotany. Ambarao amin'ny oloko ny fahotany, indraindray tsika tonga eto ambobao tsika mieritreritra hoe efa samy malala ny fahotany, fa ato amintsika ato io ke tena mbola misy mitoetra anaty fahotana be, mbola misy mitoetra anaty fahotana kely, mbola misy tamana amin'ny fahotana. Dia ozy izy hoe ambarao amin'ny oloko ny fahotana, zany hoe teneno le fahotana hoe inona le fahotana. Nandeha teo message dia hoe beba, fa manotantentsika hoe inona le fahotana arany. Dia vakina ny tenin'Andriamanitra fa androany ny fanamasina miteny ihany koa hoe inona ny fahotana. Ny fahotana dia ny fahatezerana, ny fiakaram-peo, ny fitenenan-dratsy, ny avonavona, ny fijangajangana, ny fanalana zaza, ny fampiatona ny fitondrana voaka, na 2 andro, na 3 andro, na herinandro dia famonon'olona. Fantaro zay. Tsy tian'Andriamanitra ny fahotana, tsy tian' Jesosy ny fahotana, fa ny mpanota tena tiany. Ny avonavona dia halan'Andriamanitra. Raha nandeha Jaona mpanao batisa tamin'ny anniversaire ny Herode, Jaona mpanao batisa tsy nandeha mihitsy hoe andeha hiary sakafo, andeha falifaly be eo andeha hanao dîner araka amin'ny Herode, dia hiary sakafo amin'ny Herode. Fa raha tonga tany izy tonga dia nitendreny mahitsy teo ny fahotana hoe enao mangalatra ny vadiny rahalahinao, miaraka amin'ny vadiny rahalahinao enao, tonga dia lazainy ny fahotana. Any amin'ny any dia misy ten'Andriamanitra milaza hoe fa izao kosa dia manan-kery ilazana amin'ny Jakoba ny fahotany. Izany hoe nasahina indraindray tsika misy ilay ten'Andriamanitra le hoe esory aloha ny sombokazo, esory aloha ny andro alohany masonao, mialoha ny analanao ny sombokazo eo amin'ny mason'ny rahalahinao. Fa androany Jesosy miteny mihitsy ny amin'izay fahotana tena tian' Jesosy elana. Raha te ho avy amina fifoazam-panatsika, raha tena tiantsika tokoa hoe ambobao ny fiantsoantsika an'ity toerana ity, hoe mivavaka eny ambobao dia manomboka amiko, manomboka aminao miala amin'ny fahotana. Fahotana efa fantatra elana, fahotana mbola tsy fantatra fantarina dia elana. Fa fahotana ny problème. Maninona tsy voakasika ny olona? Satria misy fahotanao, misy fahotana taraiky eo, misy fahotana mijanonao. Tanora efa malala ny ten'Andriamanitra, resahana foana hoe fiarahana amin'ny lasy vavy, ny fifanaovana firaisana ranofo alohan'ny fanambadiana, dia fahotana eo anatrehan'Andriamanitra. Enona ny ten'Andriamanitra, enona ny ten'Andriamanitra, fa
fotoana ray dia latsaka ihany. Resahana ny fahamasinana fa lehilahy vehivavy any amin'ny mangingina dia mijery orona tsara mamofady. Anatin'ny toerana mangina ny zavatra tsisy sitrak'Andriamanitra ataonao. Ny fifandraisan'ny mpivady, ny fifankazahoan'ny mpivady, manahoana ny toe-po, manahoana fifandraisantsika amin'Andriamanitra. Malahelo ny fanan'Andriamanitra na mitoetra anaty fahotantsika. Ary lazaiko atsika mafimafy kokoa ny anadinana atsika ho atsika izay efa mandreny ten'Andriamanitra foana, ho atsika izay efa tenenina foana hoe miala amin'ny fahotana, ho atsika izay efa malala hoe tia sitrak'Andriamanitra, tia sitrak'Andriamanitra, nefa atsika mbola mijanona eo amin'izay foana, dia mafimafy kokoa ny anadinana no ireo olona izay mijanona eo amin'ny bara isaky ny alahady, misotro toaka isaky ny alahady. Izay mahatonga Jesosy ny teny hoe ny mpivarotena hialony lalana anareo any amin'ny fanjakan'ny lanitra. Androany ten'Andriamanitra tena izay ny revay, izay ny message tena tiana apitaina androany hoe mibebasy sika. Aza mijery, za tsy mijery ny hafa, za moa irahan Jesosy izaha reto dia miteny aminareo fa za koa manomboka amin'ny tenako. Dia ho anao tsirairay avy, ho atsika tsirairay avy, elao ny fahotana. Mamindra fo be Jesosy ary raha tantaraintsika eto ny famindrapon'i Jesosy tena ny zavatra rehetra natao, ny zavatra rehetra nylazaina, ny zavatra rehetra ny saintsaina, namindra fo foana Jesosy. Fa nisy vision anankiray indray andro nahitan'i Jesosy onena, nahitan'i Jesosy tena narahitra mihitsy ny fo. Dia izao no tenenin' Jesosy tamin'ny ranomaso lehibe hoe mon église est sale, izany hoe maloto ny fiangonako, maloto ny fiangonako. Izay no mampaholo ny fon'i Jesosy. Za tsy miteny hoe tsy mampalahelo anazy ianao tsy manam-bola, tsy hoe za tsy miteny hoe tsy mampalahelo anazy ianao tsy manambady ohatra, tsy manana ianteherana, manana olana isan-karazany, fa malahelo ny fon'i Jesosy satria maloto ny fiangonana. Ao anaty fiangonana feno fijangajangana, ao anaty fiangonana mitoro ny ten'Andriamanitra fa tsy mifankahazo, tsy mifamela, tsy mifankatia. Malahelo Jesosy satria olona mahare ny ten'Andriamanitra foana fa mampiaka-peo, miteny-dratsy, mitabataba, miaka-pofona amin'ny zavatra tsisy dikany. Mangovitra miteny an'izany message izany satria Jesosy no mampiteny an'izany. Jesosy tena mitady fiangonana madio zareo, fiangonana masina, olona matahotra azy, olona tena raha mareny teniny dia tena matahotra. Nisy raha tena nampian'ny tompo anazy teny an-dalana androany, tena mety misy mahaitsika fa za mba mangataka ho an'ireo mpihira ireo amin'ny fotoana izay ahafahana iraina ilay hira hoe Jehovah mpiady mahery. Hiran'ny groupe bale izy raha tsy diso voatanikeo mihitsy no naheno azy voalohany indrindra, fa tena nitouché be ana ilay hira. Nakasika ana ilay hira ny amin'ny maha Jesosy an'i Jesosy mihitsy, ny amin'ny maha izy azy mihitsy. Dia lazaiko anareo fa izany révélation izany tsy voarairay fotsiny amin'izao izany raha tena mbola misy hevitra mampisaraka. Hitanareo ny anoharan'ny ten'Andriamanitra ny fahotana, hevitra mampisaraka anareo amin'Andriamanitra ozy dia tsy mihaino izy. Eritrereto hoe misy mura be manakana, dia izay ataonao eo izany dia tsisy dikany ilay olona ao ambadika ianao aty ambadika aty, toloto koa teo ozy ny vazaha any ambadika any, donc tsy fandray mihitsy. Izay mahatonga ny ten'Andriamanitra hoe tena aza misangisangy fahotana rehefa fantatra ry tanora hoe tsy mety mety hoe sabotsy moa ny fotoanan'ny tanora, fa androany Jesosy miteny tsy Jesosy raha rehefa aveo no avy ngo dia anadinana antsika ny amin'izay hoe naninona tsy nambaranao, naninona tsy nitenenao sy ny ten'Andriamanitra hoe lazao foana, fa raha afaka amin'ny fahotana izy dia afaka ny amin'ny rano ianao, fa raha tsy miala amin'ny fahotana izy dia azo indray izay. Izay mahatonga antsika androany hoe ngo tsy fantatsika ireo karazam-pahotana, ireo endrim-pahotana rehetra. Mangalabady kosa angamba fantatsika hoe fahotana miaraka amin'ny vadin'olona, any am-piasana, misakaizakaiza amin'ny vadin'olona, mampiresadresaka vadin'olona amin'ny WhatsApp, amin'ny Messenger, amin'ny telefona, any anatina orinasa. Za malahelo mihitsy misy hotely kely izay eo amin'ny toeram-piasana dia betsaka ny olona mampiaraka
manambady zareo samy manambady dia miditra ny anankiray roa mikomandy sakafo kely dia kelikely dia tonga indray ny anankiray dia miaraka mihinana eo mivoaka indray dia lasa aloha ny anankiray mandeha maka tomobila maka bus dia izay indray ny anankiray vao mandeha mivoaka ny toeram-piasana dia fijangajangana zao misipasipa daholy miarakaraka daholy na lahy na vavy olona samy manambady manahoana sika manahoana fijoroantsika sa tsy miteniteny fotsiny sika rehefa tokony tenena rehetra dia teneno teneno fa makany amin'ny elo izy teneno amin'ny fitiavana amintsika mety maherera ny tenin'Andriamanitra satria tsika zanak'Andriamanitra tsika ozy ny ten'Andriamanitra hoe maintenant le jugement commence dans sa maison zany hoe fitsarana dia efa manomboka zao fampilazana atsika ny amin'ny fahotana any amin'izay toerana le atsika mangalatra ny olona mandeha ianao any amina mpivarotra any amin'ireny tsy teny hoe karanana sonoana na inona mividy zavatra ianao zavatra na 30 000 ariary 20 000 ariary madame 20 000 ariary dia mba mivoaka fekely rehefa azoty fotsiny resahako le karana ohatrohatr'izany mandeha mividy zavatra ianao resaka électroménager misy entana maizimaizina fenony dia avoakany any aminao any ty fidio moramora feno an'izany zao rehetra zao feno fahotana ny olona mandeha mangalatra na zavatra tsy tokony atao antsika la ny andro be mihitsiny mikritika ny hafa mijery lavitra be za tsy miteny mihitsy mety ny ataon'ny fitondram-panjakana sy ireo ambaratonga isan-karazany za tsy miteny hoe tsara be i ministra sy ilay artista zay nalaza be hoe nijangajanga fa tsika manahoana ny maizimaizina tratrary zareo dia navoaka ny facebookera zany ny zavatra ataony fa tsika manahoana raha avoaka koa ny atsika raha apotra exposena koa ny fahotantsika dia ahoana misarona daholo tsika rehetrarehetra tsisy samijoro eo andaony atsika jerena koa hoe manahoana ny fahamasinana manahoana ny tahotra an'Andriamanitra tena matahotra an' Jesosy ve tsika satria tena zay ny tedavin' Jesosy za tena miteny aminareo fa mangin'Andriamanitra tena mirarakopana mihitsy na ianao rery ara na natao mobila ary ianao dia mamangy anao izy rehefa mankahala fahotana ianao ainareo moa hoe nanino Jesosy nandao ny lapany haitsika rehetra moa hoe nanino Jesosy niala tany an-danitra lanitra tsara be voninahitra tsara be mamirapiratra tsy azo ampitaina amin'ny aty maninona satria tsika mahantra ve satria tsika solitaire tsy mananamana satria tsika tsy ampy vola satria tsika mpanota dia tsy tafavoaka mihitsy tsika dia tonga Jesosy namehery atsika dia tsika za tsy resaka zay otany ivelany any fa miotako ny otanao androany fanamasina tena mikasika mihitsy dia miteny hoe ty fahotany ty manondronondro mihitsy izy hoe ty fahotany ty ray ty ohatran'izao ty any amin'ny tontolo andronao any an-tranonao any ianao sy ny vadinao rery mahafantatra azy ianao sy ny zanakao rery mahitany ao aminao ao misy caméra zay moa nyzaraiko nisy tony misy caméra de surveillance mandeha foana en permanence ao an-danitra ao ary aprisiako atsika hoe raha sendra lavo angakaingana mihitsy ny fona raha sendra lavo miazaka sahangana mihitsy ny mandoalika eo anatrehan'Andriamanitra dia tena mangataka fofona sy fanadiova fa enregistre daholo io zay zavatra rehetra nataontsika fa kosa etoka ampahirezana atsika rehefa mibebaka tsika fa fany Jesosy ohatrany tsy teo io tsisy fitsarana zany ho an'ny olona zay tena mibebaka raha misy tsy mety androany izy ahitsy efa tsy tadidin' Jesosy tsony ny fahotako tamin'ny herinandro efa tsy tadidin' Jesosy tsony rehefa tena mifonako fa tsy hoe ndia ampatsiahany iny izy fandresantsika androany dia fahotana androany datin'ny androany inona mbola tazominao ao inona mbola feninao ao inona mbola jerenao rery ao inona mbola ataonao rery any ampiasana any tsisy malala manahoana ianao amin'ny fitantanana manahoana ianao amin'ny fifandraisana manahoana ianao amin'ny toe-po ianao ve tena madio tokoa za ve tena madio fo tokoa amin'ny olona rehetra za ve tsy manana lonilony amin'ny olona sasatsasany za ve tsy manana tsy fantatro tena hoe loharana ny fo ianao atrehan' Jesosy dia mandeha ho azy io rehefa io tena raha zao abetsaktsika zao ka miala amin'ny fahotanytsika tena mampiasa atsika puissamment Jesosy
tena mikery sy fahefana anatina fotoana fohy mihitsy nikasian Jesosy fahotana nisy mpanompon'Andriamanitra ray zay tsy adiniko mihitsy nisy seminaire nataony olona avy any ivelany izy olona avy any ivelany izy dia miravavy moa zay zany samy natsapan'izay tonga nalaina tany amin'ny aéroport izy taratara izy tamin'ilay andron'ilay seminaire dia taratara zany izy vao tonga dia zay efa tanatina fotoana efa nanomboka hira amin'ny fotoana ny gadonany an'io varavarana io nanitsaka an'io varavarana atao amin'ilay trano izy fa tonga dia nisy fanenenana any amin'ny fahotana atao anaty za tamin'izay fotoan'izay mpirambiravavy zay tonga dia nitomany tena hoe tonga dia nahatsiaro mihitsy hoe mpanota satria naninona satria feno fahamasinana satria tena feno niandry Jesosy zay mpanompon'Andriamanitra zay za moa tsy miteny hoe izy rery na hoe manahoana fa tiako tenena za rehefa tsika mifeno fahamasinana zay aleantsika dia tena mirespire an'izay tahotra an'Andriamanitra zay na tsy miresaka be ary misy fotoana nge mandeha ianao hoe fa misy olona tsy tamana miaraka aminao zany mihitsy hoe tsy dia misy hoe zavatra be gravy atao na inona fa tsy tamana fotsiny eo ilay olona misy zavatra tonga dia saiko mety misy zavatra fafany aminazy misy fotoana nisy olona anankiray zay nandalo tao aminay mahafinaritra be izy malefaka be izy dia za tena faly mihitsy andray mahafinaritra dia avy eo izy tampotampoka maraina ny andro dia za ozy andeha ody afa za tsy hijanonako dia gaga be zay hoe tena tsy misy ninina misy fa maninona zay za ozy andeha lasa izy mitondra le sakado latsaka tampoka teo anoloana anay le sakado niraraka teo paraka be lehibe izy zany zay tsy tena hoe nandrara fa mety fatany fotsiny hoe tsy maharesy lahatra zavatra ohatran'izany dia zay ny tena tiako ampahirezana atsika hoe aleo tsy mivazivazy amin'ny fahotana ozy ny ao amin'ny romaninao hoe vonoiny tsy tadidiko le izy amin'ny teny gasy mialatsy indrindra fety morira ozy izay ohatrany hoe tena vonoy amin'ny asan'ny fanahy ny asan'ny nofo vonoana zany tonga dia riatana mihitsy fa tsy tsitsitsy raha zavatra raha olona mampanota anao dia tonga dia tapao mihitsy ilay fifandraisana janony eo eo mihitsy fa za mandeha sentiment be mampalahelo izy milanahy izy olona mifandray aminao nefa tsy vadinao manana relation akaiky aminao fandraindray be aminao nefa tsy vadinao tonga dia tapahana fa tôt ou tard azerany devoly amin'iny ianao fanamasina no mitarika atsika tsy mivizy atsika rehetrarehetra ny fanamasina manomboka aminazy any teny rehefa tonga tsika anatina fotoana anankiray aza malahelo fa vao maika amin'ny fali raha vizenao malelova raha hoe tonga tanatina fotoana anankiray anao dia tsy misy mahakasika anao mihitsy ilay tenin'Andriamanitra ohatrany hoe tsy hitan'i Jesosy zany ianao tao dia mampalahelo be zany fa anatina fotoana anankiray rehefa tena miteny aminao Jesosy dia tena raisanao personnel mihitsy dia fanahy masina hiasa amitsika averiko ihany mbola miteny ny fanahy masina ny fanalana zaza dia fahotana be ny fanalana zaza manomboka na 2 andro ary ny zaza ho akiby na 3 andro ary dia fahotana eo anatrehan'Andriamanitra raha efa nandalo tamin'izany fanalana zaza zany ianao dia mibeba fotsiny mibeba fa Jesosy mamela heloka dia tapitra iny madio ny casier judiciaire anao madio ianao fandrana tena tiaprisika hoe raha patsiahivin'ny fanamasina zany ianao androany na efa ela be ary zany ka androany ny fanamasina mampatsiahanao dia mibeba fa Jesosy tena fitiavana ary ozy ny ten'Andriamanitra hoe tsy tonga hiantso ny marina izy fa ny mpanota mba hibebaka ary za tena mino fa afaka kelikely Isaia 48 ve moa iny ampionono izy ampionono ny oloko fa voavela ny fahotany rehefa tena mifonitsika Jesosy tsy miteny ohatrany avocat ohatrany juge reny ka hoe alefa ny fitsarana mandeha ny verdict dia voatsara ianao dia lasa ianao miekope mandeha mandany ny sazinao tsy haiko heritaona 2 taona vita izay sazy zay zay ianao vao madio zay ianao vao afaka ny Jesosy tsisy ohatran'izany fa instantané zao dia zao vao manana an'ilay fotorotoro sy mangorakoraka ianao
tonga dia eo no eo dia voafafa. Za tsy nieritreritra ny izara mihitsy ary tsy nanomana ny izara mihitsy fa mavesatra Jesosy izay nataoko teo hoe maloto ny fiangonana andaotsika eto anadio ny tenantsika eo amin'i Jesosy, anadio anaiky ho diovon'i Jesosy amin'ny rany. Ozy izy moa ilay teny teo hoe tsy tiana be zany tsika raha mieritreritra hoe tsy nanota be, fa na fieverana fa tsy manota ary tsika dia efa manota. Izay ara dia efa fahotana satria avonavony zany. Manoloana ny fahamasinan'Andriamanitra afo mandoro tena natoe-po kely fotsiny ara dia tena araka lazaiko teo hoe te hisarona. Rehefa tena miresaka amin'ny fahamasinan'Andriamanitra dia tena menatra na ny any zavatra ny tenenina na ny zavatra ny saina na ny toe-po. Fa Jesosy nefa tsy tonga hikondane, Jesosy tsy tonga hanameloka fa tonga hamela, tonga hamindra fo, tonga hanafaka. Dia tena hametrako anatsika an'izay fankalana ny fahotana izay izy. Ary tsika tsy hiandry alahady. Misy olona ohatran'izay hoe za tsy hoe ny amboba entsony fa ohatra ny tratra foana le ohatra ny voateny foana rehefa eny. Dia zatra misy taona raha nampalahelo rehefa tena manota zany ilay olona ka tsy te hiala izy na tsy tafaly izy dia tsy tonga tsony izy. Dia tsy tonga tsony izy. Fa za tena te hamprisika anao mihitsy hoe androany zao anio zao aza manamafy ny fonao, regleo izay tokony reglena. Atao ohatrany hoe androany ny andro farany iainanao, atao ohatrany hoe ny andro manaraka, ny andro any tontolo ho avy Jesosy raha riva. Raha omena lera mihitsy moa tsika dia manahoana. Nisy taona nisy an'izay fa ny tompo moa mampianatra. Nisy taona nisy an'izay hoe ho avy hono Jesosy tamin'ny amin'izao hony. Fa tahaka ninona ny fandamindaminana amin'ny fiainana tamin'izay. Fa naonao veloma mihitsy moa hoe raha ho avy Jesosy dia veloma zao. Tena hoe natahotra zany fa ny antony tsy mahavonina antsika satria tsika tsy mino masika be ilay hoe mandainga daholo fa za manomboka aminazy miteny matoa tsy miomana satria za tsy sura koa hoe ho avy zany Jesosy rehefa avy eo. Azonareo ve raha misy olona mifanao fotoana aminaka tena fantatra hoe olona ponctuel io olona io, olona tsy mandisy fotoana io olona io ho avy eo izy amin'ny 10 vao amin'ny 9 dia efa mikorapaka. Tararaka izy amin'ny 6 zao ndao ndefa tara maika be fa amin'ny 6 satria fantatra hoe olona io ponctuel ary tonga eo foana io olona io amin'ny 10 dia manao izay ataoko mihitsy afahako tonga eo amin'ny 10. Fa rehefa fantatra hoe olona tara lava ilay olona tsy dia azo antoka loatra, tsy rototra akory dia indraindray ohatrany hoe tsy finoana ary tena tsy finoana mihitsy ny tsy fiomanana. Satria mieritreritra hoe mbola hanam-potoana hibebahana indray aza miandry amin'ny herin'ny lahady. So dia amin'ny lahady indray dia mety mbola misy ohatr'izay indray raha amin'ny lahady aleo tena amin'ny lahady izay reglena. Na rehefa tonga eto amin'ny lahady maraina ilay amin'ny valovalo iny tonga loloha amin'iny reglena aingana mihitsy ilay izy. Za tsy miteny hoe ratsy izay fa raha mbola meny Jesosy an'izay fotoana izay tsika occasion foana ny hibebahana. Fa za tena hiteny hoe andao atao ohatrany hoe ho avy Jesosy rehefa avy eo. Sady mety ho avy izy za nga malala, ianao nga malala. Ten'Andriamanitra efa miteny hoe efa akaiky izy. Ary tamin'izay fotoana izay vision izay tamin'i Jesosy ilay niteny hoe mon église est sale. Tamin'izay fotoana izay dia tao aoriana kelin'izay dia hoe efa hitsoka ny trompetra mihitsy ny anjely. Efa hitsoka ny trompetra ny anjely dia nalahelo be Jesosy hoe oka aloha fa mbola tsy vonona ny fiangonako. Azonareo an-tsaina ve zany hoe oka aloha, mbola miantra foana Jesosy hoe oka aloha. Dia andao tsy lalovina intsony ilay fahotana andao tsy amaivana intsony ilay fahotana fa andao reglena. Andao reglena ilay fahotana fa Jesosy manome hery atsika. Tena ilay volonté atsika fotsiny hoe te hiala. Raha fatezerana lava ny problemanao Jesosy afaka manafaka anao. Raha mora tohany ianao, mora misafoka ianao, Jesosy hanafaka anao androany. Jesosy rehefa miteny dia manome moyen izy. Fa Jesosy tsy miteny fotsiny hoe manao dijadona fotsiny hoe ty ataovy dia mitebrouille avy ianao, ataovy izay ahavitanao an'io. Tsy izay. Fa rehefa miexige zavatra amintsika izy dia manome hery izy ahafahantsika manao azy araka ilay ten'ilay zoky iray maly izay hoe tsy ianao no manao an'io fa Jesosy no manao an'io. Fa raha ianao manao an'io, raha izaho manao an'io dia reraka rehefa avy eo ihany dia vao mivoaka eo dia efa solafaka. Dia mifona indray mamadramarivo miandra mety mifona embeda be. Fa tena hoe miantehatra amin'i Jesosy isa-tsegondra,
dia manolalana indray ohatra mianatra bisikileta mozy le sary zay hoe lavo dia mianatra indray satria le mampianatra mbola eo fa le hoe fitiavana n'le fahotana zay mihitsy zany no tena tiako lazaina le hoe famikirana n'le fahotana afandray manko raha hoe tianao le izy fa hoe tsy tianao mihitsy le izy fa tsy afaka fa misy tena hoe micomplaire tena hoe mahafinaritra azy mihitsy io fahotana io titiny mihitsy mijanona amin'io titiny mihitsy miresadresaka amin'ny olona io nefa fa fatana fa efa malotoloto titiny mihitsy miaonaona amin'ny olona io mahafinaritra azy mihitsy le makamaka kely sakariva makamaka kely dia hoentina mody iny anaovana zavatra hafa fa tena hoe mila mahitsy tsika anatrehan'i Jesosy. Alleluia. Amen.